Zay ny mikasika ny fa dia miandry ny hanatanterahana ny andia ny manaraka amin'izay tokony mahery zay indray fa mikasika ny zakazaka bisikilety kosa indray fiodinana ny Madagasikara izy ity dia totosa soamatsara nandritra ny andro maromaro izay fifandanana zay ary io tolakandro no nanatanterahana ny dingana farany tetsy Anosy raha ho an'ny mpanohana an'ity fifandanana ity manokana anisan'ireny ny Brasserie Star dia nanambara izy ireo ny fahafapony tanteraka tamin'izay fiara-miasa tamin'ny zareo eo anivon'ny fédération izay nandritra ny fifandanana iray manontolo ary dia manazava mikasika izay indrindra ny tompona andraikitra. Afapo tanteraka izay fa nizotra tsara ny fandaminana ary hitanay fa nafinaritra koa ny fifaninana dia mitombo hatrany hatrany ny mpijery. Hitanay fa mifampitana tsara zany ny fitaingina bisikileta avy any ivelany sy ny teto toerana. Hita fa nisongadina tsara zany fa tena lasa hetsika goavana be iraisam-pirenena ny torono Madagasikara. Inona moa zavatra nentin'ny Star manokana zany tamin'ity andiany fahafolota ity? Efa fandraisana anjara fahatelo zany izy ity dia amin'ity taona ity marika anankiefatra no mandray anjara. Ny voalohany indrindra ny THB izay manolotra ny akanjo mba menamena isaky ny etapy ho an'ny voalohany classement général par point sady THB fa hitanareo fa manao animation isaky ny etapy koa. Ny faharoa ny marika Coca-Cola izay manolotra akanjo ba ho an'ny voalohany vahiny. Ny fahatelo XXL izay manohana ny ekipa frantsay ary fahatelo Oviva izay nanolotra tavoahangy Dimorix Royal ho an'ny mitaingina bisikileta sy ho an'ny mpikarakara. Mety ahoana ny fiara-miasa amin'ny andiany manaraka? Hatreto aloha raha mitovy ohatran'izao dia manomana foana izay fa miankina amin'ny tirdrara ekonomika sy politika